Ny pejy tranga mpiara-monina ry mpijery ajena no anoizantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Fatim-behivavy ny fono bodofotsy no hitan'ny mpiambina ny fasana tetsy Anjanahary omaly vao amin'Angirandratsy. Mahakasika izay indrindra ary tindeo hijerentsika ny fanazavan'ireo mpiambina mahakasika ny fahitana ity fatim-behivavy ity. Vehivavy sahabo 30 taona mahery teo eo no hita faty tetsy amin'ny fasana Anjanahary omaly alahady. Akory ny fahatairan'ireo mpiambina fasana Anjanahary nahita zany tranga zany. Araka ny fanazavan'ireo mpiambina fasana tokoa dia tamin'ny efatr'ora sasany maraina no nahatsikaritra ny razana izy ireo izay tonisy nametraka teo anelanelana fasana roa rehefa avy nivonoana tany ivelany. Misy fotoana zay mandeha voaka amin'ny 1 voaka zay ny amin'ny roa any ohatr'izany tamin'ny efatra sasany zay mivoaka farany. Io zany zay ho tena manao contrôle général satria efa raina ny andro. Tamin'ino no nahitana razana fatim-behivavy zany nisy nanary taty amin'ny faritra misy anay. Zany hoe aloha amin'ity bavety centre cimetière zany le izy ka ny zavatra nisy tao tamin'izay zavatra zay zany fatim-behivavy le izy fono lamba fatoran'zareo dadiny loha le olona dia efa tsy tangatsony satria efa maty. Dia razana somary efa misy eny efa maty zany efa somary misy cicatrice satria misy didiany zavatra nisy tao vonoana mihitsy le olona zany fonosiny bodofotsy ao dia fatorany tady avy eo potika eny tsy tiazy lazaina hoe simba be fa tezany tena misy vono faritra tamin'ny tarihany iny no somary misy didiany zavatra ohatrany hoe tsy ataona antsy angamba tsy fantatro. Raha ny fanazavana fanampiny nentin'ity mpiandro fasana tafaresaka taminay ity dia mbola nahitana vola nakanjon'ilay vehivavy hita faty. Etsy andanin'izany tsy nisy nanala ihany koa ny kavina volamena teny amin'ny orony. Nalain'ny BMH ny razana rehefa avy nataon'ny mpitandro ny filaminana ny fombafomba rehetra entina nataterana ny fanadihadiana.